Ajantsika hatrany makasika ny tontolo politika sy ny fanomanana ny fifidianana farany zavantranga teny Ambohijatovo kosa dia fivarotam-boky sy fivarotana hani-masaka miisa 7 no indraindrehitra omaly alina tokony tamin'ny folora tanoanto sy fantatra mazava no ny atombohan'ny afra ny fanazavana ary tazana ny farimbona namon'ny afo teny antoerana moa ny mpamonjy vonina teo Tsaralalàna teo ihany koa ny mpamonjy vonina avy eo Andravoahangy. Rotsirakotondray no mitondra ny akon'izay Sary Mamra Samoly. Naharitra 7 minitra teo eo raha ny fitantaran'ireo mpamonjy vonina namonoana ny afo sy namonjena ireo fivarotam-boky tetsy Ambohijatovo. Toeram-pivarotana sakafo miisa 5 izay nifanakaiky teo amin'ny toeram-pivarotana boky no may raha fivarotana boky miisa 7 ihany koa ny kila firehetry ny afo ny omaly alina. Fivarotam-boky lehibe miisa 2 kosa ny afitra Somatsara. Tsy nisy moa ny naratra na ny ainana fohy nandritry ny fotoana. Tamin'ny 22h06 zay no nahazo velona hoe mirehatra ny fivarotam-boky eny Ambohijatovo. Za moa ny officier permanence zany dia tonga dia fiara anankitelo no nalefanay teny. Zay metiko zany FPTL numéro 1, FPTL numéro 2 miaraka amin'ny FA. Voatety Analakely moa zay dia efa nahita afo mijoalajoala. Tonga dia natoerana dia tonga dia natao avetrany ny asa mpamonjena. Ireo tomobila anankitelo ireo zany dia tonga dia nanodidina ilay toerana faritra may. Rehefa nodidina dia vatsinin'ny boost incendie teo akaiky teo ihany zany. Nampiasa LDT anankiroa zany zay dia lance 45 anankiray dia lance 70 io direct sur bouche. Dia voatidinina moa ny afo dia maty tanteraka teo amin'ny 40 minitra teo eo no faharetana. Dia ny olana kely fotsiny zany misy gargote anankiray trano vy no misy courant tselatselatra be mihitsy zany. Dia somary nasarotra kely alohan'ny nahatongavan'ny jiramaty natoerana. Anisan'ny nanampy ny mpamonjy vonina teny Tsaralalàna namono ny afo ihany koa ny avy eny Andravoahangy. Vantany vao maty ny afo ireo mpamonjy vonina dia avy hatrany dia natsaritra ny fandefasana ny rano mba hialana amin'ny fahasimban'ireo boky. Tonga teny atoerana nijery ny zava-misy nandritry ny alina ny avy eo amin'ny komina sy ny polisy munisipaly ary koa ny polisy pirenena. Nambaran'ireo mpamonjy vonina hatrany fa mbola tsy fantatra mazava ny aingan'ilay afo.